Eo amin'ny sietry ny fahasalamana kosa indray dia ankizy manodidina ny 50 eo no natao didipoitra fahobe tetsy amin'ny fokontany Soavimasoandro ny fikambanana Soavimasoandro mivoatra na ny FSM no topokevitra amin'izany didipoitra izany izay misantatra ihany koa ny asa sosialy ny fikambanana. Zaza 50 mahery avy amin'ny fianakaviana sahirana ao amin'ny fokontany Soavimasoandro sy ny manodidina no nataon'ny fikambanana Soavimasoandro mivoatra na FSM didipoitra fahobe nanomboka tolakandro io. Tafiditra indrindra ao anatin'ny asa sosialy totosain'ny fikambanana izao hetsika zao. Resy lahatra tokoa ny fikambanana FSM fa fanohitra ny fivoarana ny fanomezan-tanana sy ny fanampiana ny mpiarabelona. FSM fikambanana Soavimasoandro mivoatra dia manao ny asa sosialy, asa fanabeazana, fitaizam-batana natao fanatanjahantena ho an'ny olona tany atao Soavimasoandro. Ty arak'izay manao ny asa sosialy zay ty didipoitra fahobe ty izay atao maimaimpona anisan'ny isan-tarana voalohany an'izay asa sosialy ataon'ny fikambanana zay. Ao anaty fananjanan'ny fiandraram-pahasalamana tanteraka no nijoran'ny didipoitra ny totosain'ny fikambanana FSM. Ny Dr Fidy Barniana tokoa no nalain'ny fikambanana hanatanteraka ny fandidiana. Nozaraina fanafody sy kilalao avy amin'ny fikambanana FSM avokoa ireo zaza vita famorana. Ity hetsika didipoitra fahobe ity no misantatra ireo asa sosialy kasain'ny fikambanana FSM ho totosaina ato.